Taekwondo manomana fifanana ihany koa ny eo amin'ny taranja taekwondo ITF izay nitanterahana omaly asabotsy tetsy Soavinandriana. Mialoha indrindra ny fiatrehana ny fiadinan'ny tompon'ny lakan'i Madagasikara moa ny antony nanomezana izao fifanana izao. Mpiatroka taekwondo ITF misy 27 eo avy amina kluba 12 no miatrika fifanana omaly asabotsy. I Bozaboma atafita izay avy niatrika fifanana tany ivelany no mizara ny traikefany amin'ireo mpiatroka taekwondo ITF malagasy ireto. Dia niatrika fifanana tany Mozambique Zimbabwe izay natao tamin'ny faran'ny volana Novambra taona lasa teo. Dia ho toy an'izay zany dia napita izay traikefa izay voaraiko tany zany. Ao anatin'izay ny tolona zany, tolona machogi, da arbitrage sy ny resaka technique spéciale. Dia ao anatin'izay zany ho ampitaina amin'ireto ankizy reto izay zavatra voaray tao anatin'izay. Inona ny tena hoe nampiavaka le zavatra niratovinao tany amin'ny zavatra omenan'ny malagasy zany? Ya, nisy moa zany ireo fiovana, tsy hoe fiovana be manahoana moa fa ny taekwondo ITF dia araka fahafantarantsika ara scientifique, misy fanavaozana makany amin'ny tsaratsara kokoa zany. Dia ny teknika antsika gasy zany mbola tsy vita mise à jour tao anatin'izay 2020 taona lasa zay, fa amin'ity 2020 taona manaraka ity zany dia manaraka ireo fenitra iraisam-pirenena zany tsika malagasy. Tafiditra indrindra amin'ny fiomanana amin'ny fiadina ny tompontakan'ny Madagasikara amin'ny voalohan'ny volana marsa ho avy izao ity fiofanana ity. Taranja fanatanjahantena zany ny taekwondo ITF dia misy foana zany ny fanatsarana ny fahaiza-manao na ny fanovozana traikefa. Dia nisy zany izay fanovozana traikefa zany izay nataon'ny namana tany ampitan-dranomasina zany tany Andafindriky. Dia androany zany tanjona amin'ity andro androany ity zany dia fampitana fanohizana izay fampitana traikefa zay amin'ireto mpiatroka ny taekwondo ITF rehetra reto, satria solo tena ihany nandeha tany Andafindriky fa ny ekin'ny mpikambana sy mpikatroka rehetra tsy tany dia tsara nefa ny ananany rehetra traikefa mitovy dia fa ho fampitana izay traikefa zay zany sady fanatsarana ny fahaiza-manao ary indrindra zany ampiakarana ambonimbony kokoa le traikefa ananana ao anatin'le taekwondo ITF sy itovizany ny traikefa rehetra ananany tsirairay. Dia zay zany no tanjona amin'ity andro androany ity. Ny lafiny rehetra aloha zany na ny sosialy na ny fitaizana rehetra na ny lafiny ekonomika na rehefa mety ho fampandrosoana zany dia rariny sihitsiny raha mandray anjara amin'izany izahay atao hoe solombavam-bahoaka Madagasikara. Izahay mpanao lalàna tsy ndriko izay fa kosa adidinay ny mijery ny lafiny rehetra satria miresaka fampandrosoana Madagasikara avokoa zany rehetrarehetra zany. Dia eo zany le hoe fitaizana miopana indrindra fanabeazana ny tanora na ara-batana na ara-tsaina zany na ara-panahy. Dia amiko zany zava-dehibe ny andraisako anjara ao anatin'ny hoe fanatanjahantena indrindra ao anatin'ny hoe taekwondo ITF zay. Ho fampiakarana hatrany sy fampiroboroboana ity taranja taekwondo ITF ity dia ho tonga eto Madagasikara ilay manam-pahaizana allemand Paul Euler tepana mainty 8 mitanina izarany traikefany amin'ny mpiatroka malagasy.